eo amin'ny tontolo ny serasera kosa dia namoaka gazety piseho isam-bolana ny fikambanana tsy miankina afami nisy ny fampahafantarana izany androany tetsy amin'ny foibe toerany tetsy Ambohimanara. Tao anatin'izay taona vitsy ny jorony izay dia tsy mitsahatra ny mitondra anjara biriky amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona aminy ny ONG afami etsy Ambohimanarina. Misandrahaka amin'ny sehatra maro mora ny fanazavana nentin'ireo mpikambana ao amin'ny afami ny sehatra izay iandreketan'izy ireo. Moa zany ny ONG afami zany dia tsara ho fantatritsika any fa izy io zany amina ONG zay dia apolitika tsy manao politika zany ao anatin'ilay izy fa dia resaka hoe ny tanjona amin'ny ankapobeny zay voiziny ao dia hoe fampianana ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanatsarana farimpiana ireo olona iarana miasa zany nanay zany dia anisan'ny zana-tanjona amin'izay ny fampitomboana ny volamiditra isan-tokantrano ny fanarenana ara-piarahamonina ireo olona sahirana dia eo koa zany fampianana sy fanafoanana ny tsy fananana asa amin'ny alalan'ny famoronana asa. Dia ny tetikadinay moa zany amin'izay zany dia manaraka ny tondrozotra voafaritra meloa zay zany amin'ny fahaiza-manao ny tsiraray ato amin'ny mpikambana ny afami. Dia ny vina tena enjenay zany dia hoe ireo fanaovana n'ilay hoe AGR na hoe asa ny terapôly ny fananganana tetikasa sy famoronana asa mahavelona sy mampianana an'ireo tanoratsika. Mba entina natanterana ny fanabeazana ataon'ny fikambanana dia namoaka gazety piseho isam-bolana ny afami ity gazety isahana ny lafinjava makasika ny fiainam-bahoaka.